Marimar! Au! Cosca nele sai! Ano poazady film Marimar épisode 1 amin'ny teny gasy tonga soa amina rehetrarehetra izay tonga atao anatin'ny fandaharany page sy YouTube. Dia hoatongotsika zany Marimar voalohany dia any ambony-dranomasina izy mandeha manjono. Mampalahelo kely aloha satria izy moa zany amin'ny maha hoe zanak'olona tsy manan-katao anazy dia tsy maintsy manao akanjo somary malotoloto izy dia ratsiratsy dia izy sy sakapusa ny eny ambony-dranomasina zao. Dia efa verina fa ilay mpanjonoana izy zany dia jerena ndao jerentsika sy ry arikika alaka sakapusa hoe firy ny totaly ny trondro azontsika roa ato. Sakapusa moa zany dia miaraka aminazy foana isan'andro isan'andro. Tena palahelo moa zany fa simba kely anankitelo fotsiny mba azo Marimar zany hoe tsy maninona fa ozy hoe mahavoky ny atsika io andro hafa tsy maninona. Tena fomay moa zany fa ny vovobe sakapusa dia nomeny Marimar anankiray izy mba hanandrina hoe mba tindry vera ohatra ka hinana ty trondro ty nefa dia ozy kala sakapusa ratsy be ty fa za tsy mpihinana an'ito nefa dia fantatry Marimar zany tetika sakapusa hoe tsy mihinana trondro afa-tsy tonany rahonika kala sakapusa nefa ozy Marimar tsy amin'ny andany hoe rehefa tena matinona tsy azo anoharana ianao dia na dia trondro mantara tsy maintsy hohaninao. Dia lasa saina kely Marimar ndry raha mba ohatra ka mba manany ampy za zao zay koa moa zany tsy dia mba manany na sakafo raha zara misy nefa zao mba tiako mba mitozy amin'ny sisana-bahoaka rehetrarehetra nefa tsy maintsy fiko ty satria zao zava misy. Dia eo moa zany izy mitendry ireo hoe nitenen'ny dadabe sy ny bebeany hoe ny fianakaviana izy dia olona manan-karena sy manan-katao nefa dia amin'ny ankapobeny moa zany ozy Marimar hoe amin'ny maha-efa antotra ny dadabeany ozy dia milaza zavatra tsy filaza satria raha ohatra ka hoe marina tokoa lazainy dadabe sy bebeany hoe manan-katao izy dia tsy mba olona mitsiposipositra zao. Dia eo izy mba misavisa ireo amoron'ny ranomasina eo kiala dia hijery any Gustavo tsika any amin'ny vilona indray. Lasa saina amin'izay Gustavo satria tsy nananenina izy hoe tsy mba nahita zana mihitsy natramin'ny-mbola kely. Dia mijery an'ilay sarin'ny Marimar izy eo ambonin'ny sezany io hoe sady lasa saina hoe mba manahoana ary izay zanak'izay any lavitra any. Dia hita ny Tante Esperanza moa izy hoe mangano antsy misento dia malahelo dia tsy maintsy mampionana anazy Tante Esperanza hoe asa malahelo ry fa izay anie zava-misy. Dia io fahitan'ny Tante Esperanza ilay sarin'ny Marimar izay nijeren'ny Gustavo dia nijereny tena manjakely tokoa ilay vadinao izy fa izany hoe nampalahelo amin'ny kimory zareo tsy dia nanan-katao loatra. Nanenina mafy Gustavo ny tena Tante Esperanza hoe enjehany eritreriny izy mba manahoana kaiza ilay zanaka vavikely ilay zaza vavikely io mba lehibe ve izay mba manan-katao ve mba mitsikosikosy izy sa manahoana dia sady nalahelo any moa Gustavo. Marimar moa zany mbola eny amin'ny plage hatramin'izao satria tsy miandry trondro ery anaty arato dia eo izy zany lasa saina hoe tena tsy mety mahita trondro mihitsy tsika dia miresaka rehetra amin'ny sakapusa izy dia ozy hoe andao hoe kitsika ry sakapusa andeha hangalatra legioma mary amin'ny tanàna Santipanay zary satria any zao zareo manana be dia be dia angalarintsika kely dia nampalahelo moa zany fa sakapusa zany no mamaly anazy hoe hitanao tsara fa andeha higary ianao raha ohatra ka zany nataonao ozy. Namaly nefa avy eo Marimar niteny tamin'ny sakapusa raha ohatra ngetsika ka hoe olona tsy manan-katao dia mba afaka mba fetsifetsy koa indraindray dia ato amin'ny tanàna ilay ancienne zareo mpanan-karena zany tsika mitafantafy eto mpinanakany Angelica Renado dia miteny Angelica hoe menomenina be zanako lafa manona raha toka dia hoe omena anazy lofa dia samy miala daholo tsika dia samy afaka madio namaly nefa Renado avy eo hoe tena ianao ve mieritreritra sa tsy mieritreritra tsy maintsy ho lany Sergio vola rehetrarehetra dia rehefa lany ilay izy dia aiza indray no ameko anazy tsy maintsy hiverina aty aminako izy angataka hoe lany volako satria tsy za tsy manam-bola izy ange mbola ao anatin'ny zatovy mbola anatin'ny fandaniana mbola tsy malala fiainana mila avy eo dia niditra tamiko Sergio na ianao ilay resaka zareo dia nanapaka Sergio teny aroatra lozinareo fosana fa ahoana misy inona angaty hiverina any plage any amin'ny dadabean'ny Marimar indray tsika eo ambony canapé ny dadabe zareo dia lasa saina dia sady mijery sary ny zanavavy ndry tena nahoana kely kalalopia dia naninona loatra indry dia misakaty amin'ny olona manam-pahaizana manan-katao manam-bola nefa zao nefa raha indry dia maty
avy eo mipotra vao amin'ny efitra anankiray mameko hozy avy eo dia hoe orbontroa mba tsy hitanao nanahoana ke marimara zay ohatrany tsy dia eny mihitsy sy efa tsy ho verimberina mihitsy izay tatoato fa mba lasa isaka zanako vavykely iny e namaly anazy izy hoe papipontro ny teny hoe aza matahotra ianao fa zanatsika vavy nke olona zavatra matotra tsy mba madidita ohatrany ankizy fa izy indray olona marantsaina avy eo moa marimara tonga vany avy eo dia niazakazaka be tatabesypepe jerenareo nge nahazo zavatra be deabe zako tany anaty ranomasina jerenareo niazoko tany a nijono azoko nahazo trondro dia misy karazana kraby ihany koa sasatsasany eo dia namaly bebe mameko rozy taminazy hoe ay andao agny anary miovantsika lasopy ty fa tena atsiro indray sakafosika androany ariva e avy eo marimara nyteny tamin'ny dadabe sy bebe any hoe mbola andeha kely aloha andeha hijery legioma vetivety fa anafangaronan'io namaly izy hoe dadabe an'zareo hoe fa dia aiza na hitanao legioma amin'izany rehetra kala ratsy tia dia namaly moa marimara taminazy avy eo hoe andeha resaka amin'ny Pierre Pedro za fa izy ke ndraindray mba manampy anako amin'ny resaka sakafo e dia avy eo zany zareo ay andana ary ozy izy miva izy dadabe sy bebe lasy marimara avy eo dia fanjinjy izy dadabe sy bebe any hoe orangatia zany hoe tena miasa saina amin'ny zavikelytsika iny raha manino zavikelytsika iny dia tsy mba misy zanaka afa-tsy zako tena maly moa papipontro dadabe ny teny asa matahotra ianao reniny a zazakely efa manatsaina izy zazakely efa lehibe tsisy atahoranao za fa efa mahalala zavatra tokony ataony izy dia hiverina amin'ny enseignement izay arytsika namaly Angelica avy eo hoe zay eny tsy mifosanao e mba manontany fotsiny izay miresaka amin'ny fiainana ato an-trano hoe ianao tsy mba tianao mihitsy mipetraka tamin'ny enseinda namaly Sergio hoe tena tsy tiako mihitsy mipetraka ato izy dia nanontany anazy Renado avy eo hoe dia ino ary ny antony tokony hipetrahana ato aminay rehefa tsy tiany lahy mipetraka ato e dia namaly anazy Sergio hoe satria tsy hitako ny toerana tokony aleha fa raha mahita toerana tokony aleha dia tsy mipetraka ato aminareo ato intsony avy eo moa Sergio tezitra be satria tsy nanahina an'zareo ilay fosafosa teo dia tsy nety nakala izy fa ohatsy andeha ako andeha atorany amin'ny efitraniko e dia mbola mifanjita atao ihany Renado sy Angelica hoe ino zany tokony ataontsika satria tsy mety afaka amin'ilay milololony lavato isan'andro Angelica koa avy eo metritra hoe tena tsy mety mihitsy ako satria zahako olona mamakeliny dia tsy mety anako mihitsy izy Renado moa namaly avy eo tsy maintsy ahitasika solution vaovao izy fa za fa mahita solution vaovao dia nanontany Angelica hoe inona zany vaovao tokony ataonao e dia namaly Renado andao fa hitadiavantsika vady izy avy eo izy dia nandeha marimara indray nandeha nakany amin'ny Père Porès niteny izy hoe tena mila legioma zahay dia mon père fa mila mandeha vidy legioma teniteny ny Père Porès taminazy fa aiza nahitandry vola amin'izany e dia izy hoe aza matahotra mon père fa tsy maintsy mahita vola teniteny mon père taminazy tandre maro zao dia mangalangalatra ny ambadimbadika any dia iso anatria ny lanitra raha ohatra ka hoe mangalangalatra ny ambadika any dia efa mahatandrina zay namaly marimara fa hoe aza matahotra na mon père fa zany hoe tsy mangalatra zany e dia andaontsika indray ary andeha ho any amin'ny la plage iselva dia anisan'ny varotra ilay karazana revirevy reny any amoron-dranomasina dia io zany Sylvasy ny kamdreo mifosa aty amin'ny la plage voalohany aloha dia mifosa amin'ny Angelica sy Renado izy mitantary ny kamdreo ao an-tanàna dia tsy milamina mihitsy satria tsy na Sergio tsy manatsaina fa tsy mandany volany atao mandeha makany amin'ny ville dia manao fiaina sy manao reny menimenina be Renado hoe amin'izao rehetrarehetra izao dia avy eo indray koa miteny Sylva hoe tsisy idirako za fa fiainanareo e avy eo moa miteny indray Sylva tamin'izareo hoe vanga moa ohatra manja be mihitsy le madama debanareo ao dia namaly ny kandro niteny taminazy za ndray aloha manaja anazy za ndray tsy mikasikasika anazy za fa manaja anazy fa amma hoe patron anazy fa mbola misy mpamanja kely noho izy indray tena mahatara anary ambadika ary e mipotra tamiko marimara avy eo niresaka tamin'ny Selva marimara avy eo Selva za ty mba mangataka vola kely sao dia mba afaka manome volanandro dia namaly avy eo Selva ko raha tsinona fandrino izy namena vola ity raha ohatra trika mila vola dia miasa eto aminay eto zany dia miservira eto isan'andro rehefa misy client dia miservira dia mahazo karama avy eo fa raha nanome vola aloha dia zako tsy manambola dia eo marimara zany voagagabe hoe za hoe dia hiasa amin'ity toerana ity ratsy be feno karazana ila mitangorongorona be dia be bara tsy milamina koa sady raha eniny Père Porès dia bety niako zako aloha dia tsy hijanona hiasa ato e nahita niny kandro avy eo dia namoaka vola anaty paosiny any avy eo dia ozy ohatkala kely tiky misy vola ho andry raha ohatra ka mila vola ty fa za nge manambola tonga dia raiso
nahitany marimara fa izy tsy nentina andray sady nanda ozy fa ahoana moa zako ny tokony naiky vola avy any amin'ny olona tsy fantatro ary tena marina sady miaiky ny teselva avy eo hoe raha ohatra ka hoe mila zavatra raha mba hoe te hanam-bola dia tsy maintsy miasa fa na izany hoe raha zako dia tsy manaiky vola avy any amin'ny lehilahy tsy fantatra nizany izy ny olona sam'izay ary marimara dia lozany likandrosy selva fosy dia te silva hoe ay dia iny zany le sipakely mahataranao dia ozy nikandro tena iny mihitsy le sipareveko tapaka be tsy nahy selva avy eo le ty fa le ty ve vika e dia gaga be nikandro finako mampimebe an'le kala amity eo dia lazy selva hoe jere ke raha tsy sipakely sady maloto be jere le kandony ratsy be jere ihany koa sady tsy mikiraro ny volo misaviritaka be dia olona ohatran'ireo ve mba tianao zay ny tena selva matsany nikandro dia namaly moa nikandro zany aloha dia tara aminazy na madio izy na maloto na tsara izy na inona fa tara aminazy mba tiately any fotsiny izy ninonina momba anazy dia tiako daholo dia ozy dia hoalaina vaty za ve izy tena maly nikandro za aloha dia tsy akavady anazy laingalainga ny akavady anazy fa mba hoe mba manalazy fotsiny za mba hoe tanora dia mba manalazy ndao amin'izay atsika i marimara fa tafiditra tao anatin'ny jardin Santibanaise dia nangalariny tao lohany atody zareo any amin'ny atody aloha marimara nangalatra voaloha dia eo zany mivavaka izy ay engane mba tsy tamperporesy ty zavatra ataoko ty fa tena nangalatra ako fa petin'Andriamanitra ako zao nefa saingy makinona avy eo indray izy miresaka amin'ny sakapusy andao tsika mbola aka karoty ary ambadika ary satria mbola tsy ampy ty karoty ty sakapusy namaly avy eo dia vitanao tsara ny azonao androany fa raha misy mahita eto dia iny tokoa fa na tena naka karoty tary ambadika tary marimara eo ampanongotana karoty izy iny nikandro mipotra vany avy eo ay zao natao nkelakely ty mandeha mangalatra ty amin'ny toerana tsy mangingina ty mefitra mantsykelaany ty fa tsisy fahita natahotra amin'izay marimara avy eo fazavaza be aminazy nikandro hoe ay zako tena me volan-kelany ty dia tsy mety andray dia nefa mahagaga eto fa mandeha mangalatra ty atan'olona ty dia nambana nikandro basy avy eo marimara satria izy saika andositra avy eo nefa namaly anazy marimara avy eo hoe aloha ary fa hoazavaiko anao tena ambana nikandro hitanao tsara ny dadabesibekeko nefa antitra zareo any olona tsy mahavita ninina efa reraka izy dia mba mandeha maka zavatra kely aty aminareo mba ty karoty kely ty fotsiny mba hoaninay zay raha indraindray nke tsy mihinan-kanina mandro fotsy dia tsy mba malala menatra avy eo ianao mba malahelo any menakavy aloha mba haka an'ity zavatra kely ty fotsiny zay raha mba azo atao dia namaly moa marimara avy eo hoe ny antony tsy nangalako le volamena ho anahy dia satria tsy na dia zako tsy tia maka vola avy amin'ny lehilahy indrindra fa lehilahy tsy fantatra satria tsy na tsy azo atao zany dia avy eo moa zany nikandro ny teny anazy hoe zao ary omeko andria ity legioma rehetrarehetra ity dia tsisy resaka dia tsisy arakaraka fa tsy maintsy omendry bisou kely ako dia afaka mandendry avy eo teo avy eo marimara dia hoe za tsy anaika zany ako fa ahoana moa zako ny tokony amin'ny bisou anao dia eo zany izy fampitolo eo nikandro andeha hanoka anazy moa marimara tsy manaiky vonjeo dia ary ambadika piscine ary moa Sergio makaina ary amin'ny piscine ary dia naheno marimara sy nikandro fampitolo ao ambadika ao dia lasy Sergio nandeha avy eo nijery alisy fa inona zany mitabataba ny ambadika an'izany sakapusy moa avy eo zany dia nahita an'zareo le fampitolopolona be teo dia tamy avy eo misy nandeha nanaikitra ny tongotry nikandro dia nefa moa tifiry nikandro sakapusy avy eo nefa tsy sakapusy ny vofa le akoho kely teo akaiky zareo teo mivoatifitra fa tsy sakapusy mipotra tampoka avy eo Sergio dia teny ory nikandro mba petrolina izy zanak'olo io fa iny ty atao lahy tolotomalana zay mbe lahy teo hoe lahy dia avy eo moa zany nialy nikandro avy eo andandratsika ary hiditra amin'ny tanàna zareo Santibanaise ny teny aminazy Monica hoe ary hono hoe akira Andrenika ndriaka ito ohatrany hafahafa be mihitsy tamin'ny naheno an'ny renadony teny hoe anambady Sergio dia nanafina moa Andrenika hoe tsisy tokony mahataitra anamiko zany fa raha ohatra ka zay ny tiany dadany dia tsy nanina zany teo ampinanakanina indray raha mbola namerina ny teny indray ny renado hoe elary Sergio dia tsy maintsy hitadiavana vady elahy zao dia zao satria tsy inona elahy zay no tena hoe mahendry alady amin'izay elahy mipetraka tsara ohatrany rehetrarehetra naheno an'iny Andrenika dia kofina be teo kofina teo izy dia gaga moa irena teo fa ina mahakofina anao raha matony dia niteny moa Andrenika hoe ohatrany gaga fotsiny aiko hoe fa isa moa zany mivadiny atao tanàna eto tena maly anazy rena tao hoe be dia be ange sy peto tanàna misy andry zareo mpanan-karena rehetrarehetra reny misy andry mpanambola rehetrarehetra reny afaka hitadiavantsika izy fa be dia be leka izy manambola eto tanàna tafaresaka amin'izay ary Sergio sy marimara
vao nahitany Sergio Marimara tonga dia tara be hoe mbola tsy mahita mpanompoako sy dotra an'ity hatramin'izay miaina. Avy eo moa i Nicandro lasa dia Marimara Sergio ihany tafaresaka teo. Dia niteny moa Sergio taminazy fa ina mampatonga andrimaka aty. Dia namaly anazy Sergio hoe izay anie olona tsy mihinan-kanina e, olona matinao izay dia nafaty atao za dia tety Nicandro. Dia niteny anazy Sergio hoe afaka hoentin-drio fa aza mandehandeha maka aty foana amin'ny manaraka. Dia eny arozy Marimara. Avy eo nefa ny Sergio niteny anazy hoe ary ndrika ito tsy manao akanjo re, tsy malotoloto kely ny akanjon-dry. Tena maly Marimara hoe tsy dia manana akanjo be dia be izay fa tia ihany moa kiraro misy ihany fa efa tsy omby anako ilay izy dia sarotra be aminako manao azy dia teritery dia tsy anaovako intsony. Dia niteny anazy ndray Sergio hoe ndriany afaka mandro e, tsy voatery hoe mandany fotoana be mandro, dia afaka manao kiraro ihany koa fa tsy manina fa ndrika olona sy mpamanja kely e. Na ela an'iny Marimara dia tonga dia tara be hoe hay misy olona mba tia anaky ihany ka eto ambony tany. Dia mbola fantinan'izay zareo ato anaty Santipanaise indray ary niteny zareo hoe misy ahoana zany le Sergio anambady any dia lasa ahoana itadiavana ambady lasa. Sergio dia namaly hoe aza teriterenareo any ambady, mbola tsy metratra any ambady ahako fa ny zavatra angatahako aminareo dia varoty ny ensenda, varoty ny anjarany rehetrarehetra ato amin'ny trano dia hoentiko vola dia tsy hoverina eto amin'ny ensenda eto aminareo intsony fa tsy tiako mipetraka eto. Namaly anazy Renato hoe tsy misy an'izany ao, raha nrendrarendram-piainany lalo dia fa aza manantena an'izany hoe varom-pananana zany fa rehefa hito aloha ny lovany peraka dia hito lova fa tsy misy olona varom-panana zany ao. Dia lasy Renato nandeha avy eo fa tsy nanohy resaka intsony. Nohon'ny efa alina ny andro dia fampiresaka fampitafandray Renato sy Angelica. Niresaka taminazy Renato niteny hoe manentana anao ary Angelica mba ampireso ilay zanakolahy iny mba hanambady izy amin'izay izy mba efa lehilahy matotra amin'izay satria tsy mety matotra mihitsy. Namaly anazy Angelica hoe ny zanakolahy anie ka tsy mba mihazo izay teneniko fa mafilo be, fomba ahoana moa ny fampiresahako aminazy. Niteny anazy Renato hoe ianao ange dia tsy faly amin'ilay hoe izy hanambady satria jereo eo am-pinanankanina sy rehefa miresaka tsika dia hitako foana ianao hoe misalasala sady tsy mety amin'ilay hoe izy hanambady, mba afaka zavainao anao hoe inona ny antony. Tena maly Angelica hoe ie tena marina mihitsy zany tsy tiako izy ny hoe hanambady. Fa inona kay mampatonga anao tsy makasitraka ny hoe ny zanakolahy hanambady. Tena maly Angelica hoe ka hitanao izahako anie ny renim-pianakaviana tompo mandidy ato tokantrano e. Raha ohatra ka hanambady Sergio dia lasa misy vehivavy anankiroa zany ato ny fianakaviana hainao ihany fa ny tokantrano raha malala tsy tsara ny hoe mpianakavy miara-monina dia mandala lasa izy indray no lasa deba. Tsy mety raha hoe izay satria lasa tsy maintsy hiady izay roa. Tena maly anazy Renato hoe aza matahotra kindry malala zany nge eo foany indria no efa vady voalohany ato trano ato, tsy misy nizaniza afaka amin'ny andrava ny fahefana izay ananandria ato trano. Aza matahotra indri fa vona foana ako nanampy aty fa raha ohatra Sergio ka hoe manambady dia tsy maintsy miaraka mipetraka atsika mianakavy. Dia tsy tokony hisy atahorandry zany satria tsy nazahako foana ako manohana andry. Maly amin'izay Angelica avy hoe eny arakia eny ara fa hotanterahana ilay izy dia niezaka tsika mitady vady ho anazy dia amin'izay izy mba ho lehilahy matotra amin'izay avy eo. Somary ohatra namaly sazoko se Angelica tamin'iny satria tsy nahita hoe tsy faly izy amin'ny Sergio manambady. Nohony avy eo dia notany an-trano amin'izay Marimara tany an-trano nanontany dadabe hoe fa taisika indry Marimara nahita an'ireto legioma sy ny rehetrarehetra eto. Nitantara Marimara daholo ny zava-nisy rehetrarehetra tany amin'ny Sergio sy tany amin'ny Nicandro. Dia nitantara Marimara ihany koa ny zavatra nisy tamin'ny zavatra niresahany tamin'ny Sergio. Dia eo izy zany manomboka mitantara hoe taraby amin'ny Sergio dia Sergio ilay miteny hoe ndreky manja be dia lasa manonofo lava eo Marimara mahakasika an'ilay teny Sergio. Avy eo anefa nahaino an'iny dadabe sy bebeany dia lasa saina amin'izay avy eo hoe dia ahoana izany raha angaty matahotra ako indray androany ty zavikelitsika ty raha ohatra ka anao mitovy amin'ny reniny hoe tara amin'ny olona zanaka mpanambola dia avy eo hijaly dia tsy maintsy hijaly no avy indray androany. Dia eo zany izy mivady hoe lasa somary ohatra sadaikatra sy marary saina hoe inona nataontsika ty zavikelitsika ty fa ao anatin'ny olana lehibe izy amin'izao. Andao indray tsika roany amin'ny ville tafaresaka indray Gustavo sy Esperanza. Lasa saina ihany Gustavo hoe mba manahoana ary kaiza ihany ilay zanakivavy any lavitra any, tena lasa saina be ako miady saina mafy aty mba manahoana izy any. Niteny anazy Esperanza hoe eo anie Brenda Brenda efa fianakaviantsika dia afaka
satria izy eo aza ry Gustavo hoe zaho tsy mahatoky amin'ny Brenda akaiky fa fianakaviana izy a fa na izany raha tsy mahatoky anazy satria tsinona eo aminazy loatra le fahatokisako fa mila vehivavy matotra andimby anako sy andova amin'ny fananako rehetrarehetra en tant espéranza hoe dia inona zany ataonao mety miteny Gustavo hoe mieritreritra le zanako vavy ako a tsy hitako mihitsy izay atao anazy izy zao ny eritreretiko hoe andova anako fanana rehetrarehetra tsy hitako izay atao izy zao ka hoe mipoitra raha tsy manana rehetrarehetra izy a dia afaka mampianatra anazy ako manova anazy zavatra rehetra sy tokony atao amin'izay a izy mandova ny fananako rehetrarehetra mandratsika tsy hiverina amin'ny ancien da Sergio mipetraka ao an-trano ao a dia nanome kafe anazy corazon dia nifa tonga tamity Angelica avy eo niteny anazy Angelica hoe afaka mba fampiresaka aminao ve za ko Sergio fa manana resaka zava-dehibe tiana resana aminao a dia mipetrahany fa tsy manina ho Sergio niteny anazy Angelica avy eo hoe tena marina mihitsy niteny dadanao Sergio fa mila manambady ianao dia mba matotra ihany kokoa nge fiainanao amin'izay satria ianao célibataire dia tsy ao foana rehefa matona fa rehefa manambady ianao dia mba lasa matotra amin'izay avy eo e